Hallelujah. 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 Azo amin'ny fiangonanareo fa no fanetanana ataonareo dia niaraka amin'ny tenanareo nareo dia nentinareo koa ny zanakara-panahinareo rehetra. Sazany taminareo nandany vola na fohy vola tady vola mihitsy nanao spesial avy any ambanivohitra rehetra any, tena faly zay. Hatramin'ny any an-tany fotsy dia tonga eto, hatramin'ny any Ambatolampy dia tonga eto. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy foana zany fahatongavanareo eto zany. Amen. Isy famanginy fanahy masina mahery vaika androany. Manana fanantenana an'izany ianao. Ary aza mijery olombelona fa mijerena Andriamanitra. Alleluia. Androany dia manana lohateny tena tsara be tsika amin'ity andro Pentecôte. Alleluia. Mandresy ny fahavalonao rehetra ny fanahy masina. Ny sasany dia tena miaraka amin'ny fitaovam-piadiana, miaraka amin'ny maro anisa fa izao fandraisana amin'ny fanahy masina androany dia resina daholo zany. Fahavalonao voalohany tena fahotana, fahavalonao faharoa dia izao ny aretina, ireo olana izay tsy nahatafandromandry ianao, ireo karazana olana izay tena tsy nahitanao fanahy rehetra amin'izay. Fahavalo zany resy androany. Eny misy karazan'olona mitsangana mihitsy tady amely ianao, amingana anao, fa tsy makay zany. Fa ny fanahy masina androany ampandresanao ny fahavalonao rehetra. Alleluia. Fahavalo goavanao amin'ny malagasy, ny tsy fanjari-tsakafo, ny fahantrana. Fahavalo malagasy, ny tsy fahampi-tsakafo. Fa androany dia ho rava zany rehetra zany. Tsisy majanona eo aminao fahavalonao rehetra no fandraisanao fanahy masina androany. Manaova amen. Miarahaba antsika rehetra izay tonga eto ho andro mpitahina ho anareo ny aty andro Pentecôte ity. Nalana vavy na antitra na tanora na iza na isaka tonga eto. Alleluia. Sorany tomontsika fa nanolo-tsain'Andriamanitra nanao fanitarana. Tena io tena avy amin'Andriamanitra io, fa tsy olombelona zany. Raha olombelona tsy vita zany io. Fa zay tena nahatsapa mihitsy misy herin'Andriamanitra manosika zany. Manosika ao anatin'ny 2 volana kapoka. Marina fa eo ny olombelona. Eo zay 3 mbaralahy eto tanàna, pasteur Tok, za pasteur Nemeza. Fa zay zay tsy andra Tirel, zay tsy manaray tsy nikasika simana vato anankiray koa reza. Eo rahalahy ery, pasteur Roland, pasteur rahalahy Paré, eo ny construction, eo ny cordeau. Fa ireo olona re dia tena hoe tsy herin'olombelona zany tsony, fa tena misy hery hafa mihitsy manosika. Fa raha marina tokony hoe hery taona antsika dia teo foana, fa 2 volana ohatra hoe nofo zany. Raha tsy teto zany ianao tao anatin'ny 2 volana dia gagy ianao. Zay le hery ny fanahy masina zay. Tsy herin'olombelona tsony fa hery ny fanahy masina zany. Amen. Ary porofoina aminao androany
fa ianao koa dia andresy ny fahavalonao rehetra no izany hery fanamasiny zany. Amen. Opory foy aminao rahalahy, fa ianao koa androany dia andresy ny fahavalonao rehetra no izany hery fanamasiny zany. Amen atsika jiaby. Anao haleluya, ao faofay ny tanana, ao faofay, ao faofay, ao faofay, ao faofay. Dia raha Jesosy amaky tenin'Andriamanitra ary tsika. Zakaria 4:4 andininy 4. Toko 4 andininy 4. Ty verset ty dia malaza amin'ny Jesosy monjy hatrany am-Pentecôte. Nefa tsy le filazako. Dia namaly izy ka nanao hoe, izao ny tenin'i Jehovah aminao ry Zerobabely, tsy amikery na mifahatanjana fa mifanaiko Jehovah tompo maro. Alleluia. Asan'ny apôstôly toko 1 andininy 9. Toko 1 andininy 9. Fa azo hery ianareo amin'ny anaran'i Jesosy, fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo. Alleluia. Ho vavolombeloko any Jerosalema serany Jody Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Ahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo. Ny fahavalontsika voalohany, ary zay no lazaiko aminareo hoe mandresy ny fahavalontsika rehetra rehefa ao fanamasina. Ny fahavalo voalohany kristianina zay tsy maintsy resena aloha dia ny fahotana, ary tsy ny kristianina ihany fa ny olombelona rehetra dia ny fahotana amin'ny fahavalo tsy maintsy resena voalohany, dingana voalohany, zay tsy maintsy ataonao zany. Kortianina 4:7 zao voalaza ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Andininy 7:10. Ary ny tompo izany fanahy izany, ary zay toerany fanahin'ny tompo no misy fahafahana. Zay toerany fanahin'ny tompo no misy fahafahana. I fahotana io dia fahavalo, ary ny olona rehetra dia samy matsapany zany, fa tsy te hanota zany izy, tsy te handanga zany izy, tsy te jangajanga, tsy te hiady aman'olona zany, tsy te hangalatra. Iza moa te hangalatra? Manjary ho any am-pikadrana raha mangalatra. Iza moa te hiady mivady, ho ravany tokatrano raha mitoy foana zany. Iza moa ny olona zay te jangajanga, fa efa eran'ny tanàna misy soratra hoe sida sida, matahotra ny sida, fa misy hery ny devoly zay mitondra azy sy mandetika azy amin'ny fahotana. Tadidinareo ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina 10, fa zao voalazany apôstôly Paoly hoe izao izy a dia Romanina 7 azafady andiny 5:10. Fa zay ataoko dia tsy fantatro, fa tsy zay sitrako no ataoko, fa zay halako no ataoko. Eo amin'ny andiny 9, fa fantatro fa tsy misy zatra tsara mitoetra ato amiko dia atao nofoko, fa atao amiko ihany fikasana saingy ny hatateraka amin'ny tsara ny tsy atao. Dia ary amin'ny farany izy dia milaza hoe indrisy olo mahatra. Tena ny apôstôly Paoly tamin'ny mbola tsy nandray an' Jesosy dia nahatsapany zany hoe tsy zay zavatra sitrako no ataoko, fa zay zavatra tsy sitrako. Ao amiko izy zany hoe fikasana tsara mba hanao zavatra tsara, fa ataotra ny tafaletika ny anatin'ny zavatra ratsy foana. Ao anatiko ny faniriana, fa ataotra ny tsy mety tafavoakako mihitsy. Zany le atao hoe ady amin'ny fahotana izany. Dia ombany izy milaza hoe indresy olo mahatra. Tena ferin'aina, tena mahatsapa fantrana mihitsy izy ao anatin'izany ady amin'ny fahotana. Mila resy lahatra aloha anao
fa io fahotana ataonao io dia avy amin'ny devoly. Devoly miady aminao amin'io. Tsy resonerin'ny tenanao, sy ny fahalalanao, sy ny saina be. Ka za hiala ny fizitra toka, za hiala ny fitsangatsangana, za hiala ny fonasikana, za hiala amin'ity, za mbo ao masina, za mbo hanao fahamarinana. Fa misy devoly mihitsy ao ambady zay mandrisika foana anao. Fa izay toeran'ny fanahin'Andriamanitra dia misy fahavalo. Tsisy vahaolana ao anao, tsisy fandresena fahotana ao anao, afa-tsy mifandraisana amin'ny fanahy masina. Anio! Henonao tsara ve zany hoe? Anio! Fa tonga dia hitanao fa manana hery goavana ianao. Edinao amin'ny fahotana. Tsy izay sitrako no ataoko, fa zay tsy sitrako foana no ataoko. Olo-mahantra tokoa ianao. Ry havana, io Paoly apôstôly io tamin'ny mbola tsy voavonjy dia zany ny fahatsapana. Ady mafy isan'andro ny fiainana, ady mafy amin'ny fahotana, miady amin'ny fahotana andro aman'alina, fa tafalatsaka foana. Zao ny zavatra nisy tamin'ny andro anankiray. Andeha hanenjika ny kristianina izy tany amin'ny lalam-be ny Damaskosy. Ary tena hita asafana manila tselatra avy any an-danitra. Ry havana, tonga dia nenjery avy any ambony soavaly satria tsy zaka amin'ny masony zany azavana izany. Dia misy feo laza taminazy hoe ry Saoly, nahoana ianao manenjika ahy? Ny olona zay mpanenjika mpanompon'Andriamanitra, mpanenjika mpivavaka, dia manenjika ny Jesosy, manenjika n'Andriamanitra. Teo vo azo ny atsaina tsara, fa kay tsy olombelona no enjehany, fa Jesosy mihitsy. Teo izy. Iza moa ianao tompoko izay enjeha? Izy efa mitarabokiri ambany ery. Izao no Jesosy izay enjehana. Mitsangana, andehana makany an-tanàna, holatsaina amin'ireo zavatra ataonao. Tao anatin'ny 3 andro tsy nihinan-kanina, tsy nisotro rano, jamba amin'ny masina. Naniraka mpianatra anankiray. Jesosy milaza hoe mandehana makany amin'ilay lehilahy atao hoe Saoly. Hoy Saoly any amin'ny Timoty voalohany, toko voalohany andiny 7:20 sy 8:20. Raha misy mpanota dia izao no lohany. Kay tena sefo mpanota mihitsy ty Saoly ty. Hoy voalaza ny teniny hoe fa amin'ireny dia izao no lohany, loham-panota, sefom-panota. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny Timoty voalohany toko voalohany 3:17. Tapany faharoa, satria tamin'ny tsy fahalalana nanaovoko izany, fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Mahatoka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra zao teny zao, tonga tety ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, ary amin'ireny izao no lohany. Tena lohan'ny mpanota, tena mpanota farany faikan'olona ka ity. Mody hoe mivavaka ity. Tratra izy teo, jamba izy, tonga eto ianko ianao, mbola mpanota ianao, tonga eto. Mety vita batisa, mety mpandray fanasany tompo, mety dekona tanoany, mety mpiandry, mety pastora mihitsy aiza, toerana be da be mety misy anao fiangonanao, fa mbola mpanota ianao. Tratra ianao androany, fanena amin'ny Jesosy ianao androany. Androany dia latsaka aminao koa fanahy masina, ary teo ho mpandresa ny fahotana ianao. Izao fo teo mpandresa ny fahotana e! Fanahy masina ny vahaola. Mivoaka mpandresa ianao miala eto. Amen dia amen. Tratra ny lehilahy tao anatin'ny 3 andro sy 3 alina tsy nihinan-kanina. Misy kristiana anankiray izay alefa ny tompo, mandehana ianao makany amin'ny Saoly.
dia izy le kristiana zany Saoly zany nefa ny antsika fivavahany tena olona ratsy fanaza Saoly zany za ve dia tony tena ohatran'ny lolo fotsy any dia ozy Jesosy hoe aza matahotra ianao fa efa mivavaka izy nandeha Ananiasa nandeha tany amin'ny trano izay nisy azy ary Saoly rahalahy ny raha ny tompony akaty aminao aho mba mety tanana aminao mba hilatsa amin'ny fanahy masina aminao. Alleluia. Azo antoka fa rehefa tonga tao izy tena mety tanana taminy Saoly i Ananiasa na mety tanana taminy ary tena ndray fanahy masina teo noho eo na ndray fanahy masina dia lay fanahy mahery tsy mena fanahy osatsika fa fanahy mahery nilatsaka miaraka tamin'izay ny fanahy masina ary niala lay kirana azy ny rano teny amin'ny masiny teny tsangana izy feno hery novanatra amin'ny anarana nalana taminazy le anaran'ilay Saoly fa novana hoe Paoly. Androany dia hovanatra amin'ny anaranao ka menao dia olona mpampijaly vady aman-janaka ka nomeny vady aman-janaka ao anarana hafa mihitsy fa hovana ho rahalandra ny anarana manomboka androany ho ranam-pavina ny anarana manomboka androany ka menao dia nanana anarana mihitsy hoe akolambotra fa hovana ny anarana androany atao hoe kristianina ianao androany dia nao Jesosy novanatra amin'ny anarana androany dia be da be ny fanarana zanaky ny devily fa atao zanak'Andriamanitra mpanota fa atao hoe kristianina zay maniry an'izany dia manao amaina mafy be satria latsaka eto ny fanahy masina ary ianao no vanginy voalohany hidinao aminao izy androany amaina dia amaina dia azo hery tahaka ny Saoly ianao azo hery vaovao tahaka ny Saoly ianao andresy fahotana ianao dia ianao Jesosy mandresy ny zavatra rehetra ianao no fanahy masina fa raha misy eto mbola mpanota nefa mivavaka mpanota nefa mitory-teny mbola tsy manana ny fanahy masina izy mbola tsy ao anatiny izany mpanota nefa miaina amin'ny fiainany ratsy mbola tsy ao amin'ny fanahy masina fa famindrapon'Andriamanitra na tongavana hoe eto androany hamangy anao ny fanahy masina androany zay maniry an'izany dia atsangan'ny tanana kelinery sy retanjako tsy ampiateako ireo adikeo atsandrato ny tananao fa ny fanapiny hery avy amina no atokery fandreseko sandrato ny tanana fanahy masina Halleluja. Ora ivelomako anao zay maniry fanahy masina dia atsangana ny tany rehetranyzao. Halleluja. Ianao etsy no fiainako amaina mafy be. Alleluia. Tsisy afa-tsy zany ny toriteny eto androany be da be amintsika ny lavo be da be amintsika ny tena mbola mpanota iringirina ary misy mpanota matevi-koditra mihitsy aza tonga eto fa androany resy zany fahotana izany olombavao-taotsy tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy misy olona ho an-devoly sy midevoly tsony fa ho lasa mpanitsaka devoly. Alleluia. Tsisy miala maina. Andresiny zavatsarotra rehetra eo aminao koa zany fanahy masina zany. Ao aoriana fandraisanao ny fanahy masina andresiny fahotana. Faharoa dia hanomboka eo koa ny fandraisanao ny zavatsarotra rehetra. Ao amin'ny lesona ho antsika amin'izany
ny fandresen'ny Davida tao aorianany nandraisany fanahy masina. Toriteny tsotra, tena tsotra, tsy maninona ny filazana hoe tena tsotra zany toriteny zany. Fa leo mivavaka ny tena ataontsika tena goavana androany. Samuel voalohany, toko 2:20. Teo fotoana izay nandraisan'ny Davida, 7:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nandray ny tandroka feno telo Samuel, ka nanositra azy teo anivon'ny ralahany. Ary ny fanahin'i Jehovah dia nilatsaka tamin'i Davida, nanomboka hatramin'izay andro izay. Dia nitsangana Samuel ka nakany rano. Tsy pilo hoe ny fanahin'i Jehovah nilatsaka tamin'i Davida. Alleluia. Ositra tahaka izany no tena tetiaviko. Tena misy fanahin'Andriamanitra. Nitarikira teo amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia tena nahatsapa hoe tena misy fanahin'Andriamanitra milatsaka izany. Dia hoy amanjy azy, pastoro, avelao hivavaka amin'izany olona fa efa manomboka milatsaka ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Ary tao anatiny ny hiriny dia efa nisy olona sitrana tato, efa nisy kansera sitrana tato teto amin'ity toerany ity. Dia nisy olona tratrany kansera, nanantona ny mpanompon'Andriamanitra teto an-tanàna. Dia niteny taminazy zahay, rehefa avy mivavaka, satria rehefa tratrany kansera ny olona dia ny ao an-tsainy voalohany dia ho faty na ho vina na ho vina. Dia nitenany taminazy, tsy maty ianao fa velona ianao. Alleluia. Nanana finoana izy, saorana ny tompo tamin'ny herinandro tao anatin'ny fifadikana. Dia nanantona ny mpanompon'Andriamanitra indray izy, ka niteny hoe, pastero, saotra n'Andriamanitra fa marina ilay teninareo hoe tsy maty fa velona, sitrana tanteraka ny kansera. Zava-tsarotra indrindra ao fiainanao, resy. Zay rehetra iato efa mandresy. Sitrana androany ny retinao, sitrana androany kanseranao, rava ny fibronanao, rava ny kistanao, miala eto amin'ity toerany ity. Zava-tsarotra rehetra. Goliata lehibe namelanao zany, dia resy midarabo Goliata androany. Mitsakitsao lohany Goliata samy manitsakitsaka. Amen. Davida fenositra. Alleluia. Tao anatin'ny hira dia efa nisy nandray fanahy masina. Davida fenositra. Ary raha hoaneny tantara, Goliata dia tena lehilahy goavana, sady ambo be, avo, ngeza, ary fomba fitaovam-piadiana. Ao anatin'ny 40 andro miantsoantso. Ary hoe zay matantana, avia, zay masaky, avia, iady amiko, tena. Vava re zany ka vava zany. Raha vava ngamany nahafaty fa maty dolo miaramila ny soly. Eo amin'ny toko 5:20 dia zao ny voalaza ny ten'Andriamanitra. Amin'ny toko 7:20, 9:20. Ary raha reny Saoly sy ny Israely rehetra izany tenin'ilay Filistina zany, dia nivadi-posika raiky tahotra indrindra. Hainareo le mivadi-po, le olona mivadi-po dia le marary kibo mihitsy. Marary kibo. Tonga dia vao nitsangany Goliata dia narary kibo, mivadi-po. Feno tahotra, ny sasany pararetra hatramin'ny patalohany, ny sasany niakatra tension, ny sasany nefa ne miaramila be daholo reme. Miaramila tsisy fanahy masina, sary tahotra. Veriny indray Goliata. Eo amin'ny 9:20. Ary lehilahy rehetra tamin'ny Israely, raha nahita io lehilahy tena andosita, ka natahotra indrindra. Tamin'ny voalohany natahotra fotsiny, fa tena nandositra mihitsy. Fonjeo rahatonga matanako, mbola kely ny zanako Rosalay, fady amanjanako e, za tsy ady aminy eo e, na tsy omeniko Saoly karama, na tsy isendaminy tena andao itsoky. Tsoka dolo miaramila ny Saoly. Ary na i Saoly dia feno tahotra, tena resy zahay.
rehefa tsisy fanahy masina mitsoka miala fenitahotra fa rehefa ao fanahy masina hery lehibe ho anao andresenao ny fahavalonao rehetra izany. Amaina mafiperana bavy nareo arina mipilipitra manao amaina daholy henoko misy mivavaka mantsy re mampilipitra re tsy haiko hoe ahoana ny fomba metrahana ty pilipitra ty manaraka mba tsy ho tako ananjy satria vo analamanga atsika zao mainka raha Madagasikara aizao aizandray asa matavatra ny momba atsika be lavitra no momba fahavalontsika ry havana tonga Davida lay voaviny sorana lay voavina lay fanamasina Davida tsy matahotra ninina na zanay zany de fasareo vonina ninina andehanako vonina lehilahy zao manana ny fanamasina tsy amikerina ny fatanjana fahafanahy zany ny olona nandray ositra zany. Alleluia. Ry havana ozy izy ny rahalahy Davida inona le ngindrangaty andehana mody de andrasonitsy Saoly ihany keo tena nakivy any Davida mbola kely nga mandehana ny alana fa tsy hainao zany atiny ty fa tsy hainao fa arana ty tsy hainao ty fa any amin'ny atiny anao mila kely dana ny androndry fa Davida tsy niembotra nisananakivy tsy niembotra sao ihany ny azy lehilahy tsy mifora io lehilahy tsy mifora io de rao Jesosy nena rehefa misy olona miady amiko na manohitra na ohatra miseho fahavaloko nenany jereko voalohany mifora isa tsy mifora tsy hoe sanatria alana ny akanjony fa le fony tiana ho jerena mifora ve sa tsy mifora fa rehefa tsy mifora tsisy atahorana raha olona mbola pana ratsy tsisy atahorana raha olona mbola mpiteny ratsy tsisy atahorana raha olona pana ratsy olo tsisy atahorana raha olona mbola tsy nivafo tsisy atahorana raha olona mpiatsara velatsy tsisy atahorana ho anao ihany ko raha olona mbola mpisoro toka asa matahotra. Amen. raha olona mbola mpisara mpanambadiana asa matahotra na manahoana ny fahavalonao de anontany foana hoe mifora sa tsy mifora le olona miady amitsika le olona manohitra atsika fa rehefa mbola tsy mifora koliaty zany tsisy atahoratsika raha tekely akorazy tsy misy mampivolomaso anao Jehova iato anao fa ianao kosange ufanamasana ampy anao miady anao rehetra ary tsy maintsy mivoaka mandeha seminara Jesosy anao lalana tokany diany fa lalana fitony voany andosanao fahavalonao. Amen. Samy tena tsy maintsy mandeha sondry fanamasina. Amen. Ralasana bavy fanamasina tao amin'ny Davida ampy ambandresana ny fahavalona marina falehibe le fahavalo tahaka ny Goliata fahazataitra fandroany mandray fanamasina tsika io aretinao io ane Goliata io ary rehefa be natahotra rehefa tratran'io fandroany anao mandresana zany aretinao zany. Amen. Io olana tsy fisina eo aminao io fantiana eo amin'ny Goliata io asa matahotra fandroany resinao zany fantana zany ary utaina Andriamanitra ianao. Tamin'ny Saoly mbola tsy nanota de zao mivolaza ny tena Andriamanitra tamin'ny Saoly zao no izy rehefa tonga aminao zany famantarana rehetra zany raisinao fanahy masina de zao ataovy zay azony tanana atao fa Andriamanitra mombanao. Zany mahatonga anao hoe zany mahatonga anao miteny aminareo hoe rehefa mandray ny fanahy masina anao resatra amin'ny fahantrana resatra amin'ny tsy fisina mivoatra be ny fiainanao lasa lavitra amin'ny fiainanao tsy miankina amin'ny gouvernemanta zany tsy miankina amin'ny fanjakana zany tsy miankina amin'ny FMI zany tsy miankina amin'ny isan'ny sponsor zany fa avy amin'Andriamanitra de misy fitahina daholo zay atao amin'ny tananao. Amen. Isa mila ny fanahy masina androany zay atao amin'ny tananao rehefa manana ny fanahy masina mivarotra anao mandeha zany mamboly anao mandeha zany poulet de chair atao amin'ny tananao mandeha zany
satria lay fanahy masina ao anatinao raisinao androany anofa zavatra goavana ao fiainanao teo kely ny androana fao lehibe ny fiafaranao. Amen dia amen dia amen zandralahy. Isy fanovana goavany dia Pentecôte amin'ny fiainany tsirairay avy. Halleluja. Ny fahotana aloha fahavalo voalohany tsy maintsy resentsika androany. Aresinao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Goliata ny faharoa ravako io tarabaka. Jere tsara tamin'ny androny Josefa izay nandresy lahatra ny farao mpanjaka hoe move mahita tahaka an'ity lehilahy ty tsika izay manana fanan'Andriamanitra ao anatiny. Halleluja. Move ahita tahaka an'ity lehilahy ty tsika manana fanan'Andriamanitra ao anatiny. Tena tsy sitrapony farao zany fa Andriamanitra mampiteny azy. Enao koa androany dia anana fanahy masatry vavaka tsika. Dia zavatra hita tao amin'ny fiainan'i Josefa izay rehetra nataon'i Josefa nampinin'Andriamanitra avokoa. Na lefa Potifara tany mikarakara zaridaina izy tena maro voto be ny pomme de terre ny ovy, tena mandrobona be ny rambirebaka. Jerena ihany koa ny voankazo to tena mambobeda be ny varotsitika tsy ny sisa rehetra izay zavatra ataon'i Josefa ohatra mandeha daholo. Alefa makany amin'ny fiompiana indray Josefa tena tsy misy mamotsitra mihitsy ny zanak'olona sy ny zanak'osy ary vetivety tonga dia feno ny vala. Alefa any amin'ny akoha mamborona indray Josefa vetivety dia feno ny rovana koa ny zorona koa. Halleluja. Tena resy lahatra mihitsy Potifara hoe tena hafa mihitsy ty lehilahy ty, hafa mihitsy. Ary nangataka ny Josefa izy hoe Josefa hatramin'izay nahatongavanao tato misy zavatra hafa mihitsy mitranga ary tena hita fanambin'Andriamanitra ao satria ao ilay fanahin'Andriamanitra. Manomboka androany izay zavatra atao amin'ny tananao isy fanambinana. Mamboly anao ambinina izany, varotra orita anao ambinina izany, manao lasopy anao ambinina izany, varotra telefona anao ambinina izany, mandrafitra anao ambinina izany, masonao ambinina izany, raha jiaby atao ny tananao dia ao ambinina. Atao version ny tananao azafady. Tahito ny tanako ty fanahy masino. Mafy tahito ny tanako ty fanahy masino. Fenonisitra ao a Jesosy ao. Amen mafy be. Ny zavatra vaovao mihitsy hitranga androany. Izay mbola tsy hitanao teo amin'ny fiainanao fa ataony Andriamanitra aminao. Fa kosa i Saoly miara-mila ny Saoly rehefa nahita ny Goliata tena andositra. Sabe miteneny lozy zany dia teneny lozy amina tambo mihitsy. Za miverangady eo rarina miara-mila ao dia olona ray dia mampandositra anao matahotra ady hitaray paoly iny. Fa aiza ilay fanahy masina, fa aiza ilay hoe Andriamanitra miasa, fa aiza ilay hoe Jehovah Andriamanitra mandositra. Alefa etsy dia mandositra, alefa etsy dia mandositra, tsy mba hiatika ady mihitsy. Sary tahotra, sarim-bavy, tsisy ninona. Be da be koa ny olona tahaka an'izany, mora miverin-dalana, voadomin'ny olona kely dia tafotoana dia miala, voanarina dia ty mbokombolanao paster fa za hiala, voatafotoina ny rahalahy dia fa za tsy ho antsony, tsy matenditeny dia zava-manenina ratsony aho, mbola tsy roana dia efa miala, kely hery loatra ianao, mbola tsy Goliata akory amin'ny lohanao dia efa miembotra ianao. Aza mba ho miara-mila ny Saoly fa koa tahaka ny Davidy ianao, na inona aty na manao na olana sa tsy maintsy mandroso, sa tsy miala amin'ny Jesosy mamonjy e zay mitovy amika tsangao ny tanana. Aleo nafotona azy anafotona fa tsy miala eto aho. Amen. Aleo teny zay miteny, sady teny zany sady tsy mahaloatra tsinay zany tsy mahavaky lo, za tsy miala eto aho.
Amen. Nisanisa ampiasainy devoly mitanjoko dia any an-danitra. Samy miteny tsy mijery olombelona fa mijery an Jesosy marobe. Sasany tsy miteny mihitsy fa mahagaga. Tsy mijery olombelona fa mijery an Jesosy marobe tsika jiaby. Amen. Men'Andriamanitra hery vaovao anenao andresenao ny Goliata androany. Arao tsara ny tenin'Andriamanitra. Ilay Davida feno fanahy masina. I Saoly narary-kibo, miaramila narary-kibo, feno tahotra nangororo, miakatra tension, mialatsy amin'izay misy tension aloha. Fa i Davida kosa fa nanaovan'ny Goliata totandroka. Dia Goliata fa hoe andosa. Hoe aloha anaovako totandroka izy. Iza moa ary ilay kely tiano andeha atondra angamy tena. Fangaza alika anatondra angamy tena. Manatona ty amiko ty fa meko vory mandeha to fatiny la. Sasatry miaina laka volombava lasa hoe volombava matory. Mety tena tsara ne Goliaty eo amin'ny fananatra. Saka matory no alana volombava. Alléluia. Zany le totandroka fotsiny no zany. Tsy naloha moral anazy. Fa i Davida tsy taitra. Ho Davida, oranga tia, ianao manatona amin'ny sabatra sy ny lefina sy ny lefipoly, fa za kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitry Israely. Aniny ihany koa dia nako vory manidina reto ho fatiny rangahy. Izy indray tsy mananao elahy. Fatiny rangahy fa izao. Ary androany dia fantany reto Israely sary tahotra marary-kibo atao ambadika ato reto. Fa izao misy Andriamanitra misy Andriamanitra mahery eto amin'ny Israely. Ary tsy amin'ireo miaramila ireo miady fa an Jehovah. Hafa ihany moa ny olona manana amin'ny fanahy masina. Momba labe vozona ka tsy mifidy tany adina. Tsy matahotra na inona na ino. Tsy miakina fitaova-be ty. Tsy miakina amin'ny zavatra eny am-pelatana. Ary tsy mijery fa mijery an Jesosy. Olana amin'ny familina manana fanahy masina tsy maintsy mandresy. Amen. Fon'izay ho amin'ny fianarantsoa dia hozy izy ny ray aman-dreny ara-pa. Miangavy anao rahalahy Raymond mba ho amin'ny fianarantsoa. Fa ahoana hoa tena mba miangavy fantatra fa tamana finiversité anao. Fa mba miangavy. Miangavy. Dia mampalahelo mantsy izy ilay mpanompon'Andriamanitra. Ka tsy andrasantsika hoe faty ilay mpanompon'Andriamanitra. Tsy atsika voahetsika. Fa mba miangavy anao any. Dia betsaka moa feo tonga dia ty atsofony. Amin'ny fianaratsoa dia maty daholo izay olona maka hoe na tapaka lalandray na maty na izao. Betsaka ho nefa nalefa natokao fa tsy nisy nasahy. Tsy haiko aloha na marina na tsy marina. Fa niverina tamin'ny ray aman-dreny tambara. Hoy hoe ity aho ray aman-dreny. Vonina nao mafy nao sarotra. Nao ino. Nisy narefa eo amin'ny fianaratsony rahalahy Raymond. Dia nanatona. Tandremo aza mihinan-kinakanina. Tandremo ihany masaka. Tandremo izao. Imezako fotsiny. Izy natahorana an'izany. Na dia soso zava-mavoty izy tsy manino zany. Ivavaoana mpanota. Aiza ianao zany? Tsy ampifanana Andriamanitra ianao. Mety ho tahaka izany koa. Ny anabavy tsy ampifanana Andriamanitra. Kely ny herinao. Zavatra kely ataon'ny zanakao dia efa tsy mivavaka ianao. Satra mitanga kely tsy dia manahino. Dia lasa mivarotra alahady ianao. Any am-pivarotana entanao alahady. Tena kely hery ianao. Androany dia mifanahy masina hery ho anao. Isan'ny tiandray fanahy masina androany. Isy zavatra tena iova tanteraka. Resinao Goliata lehibe androany. Ary isy voninahitra Andriamanitra goavana amin'izao fiainanao androany. Jereo ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Samuel io toko
Samuela toko 7:20 fa zao mifalaza ny ten'Andriamanitra toko 7:20 7:20 ary zao no seho no niainga ilay Filistina ka nanantona hitsenany Davida tena androso faingany Davida ka niazakazaka ho eo amin'ny laharany tafika hitsena ilay Filistina. Alleluia. Aizany alleluia nareo sa tsy azonareo le aleluia ne niainga ilay Filistina hitsenany Davida dia niainga koa Davida nakeo amin'ny laharany miaramila hitsena ilay Filistina. Tena tsisy tahotra mihitsy na kely akory teo tratrany raombava fotsiny teo tratrany totandoko fa rehefa tsy nilefitra tamin'iny tonga dia avy amin'izao Goliaty miaraka amin'ny fitaovam-piadina andeha hitsenany Davida dia Davida koa tsy hoe ino fa tena avy mariny ty fa tsy tototsony ty ilefa amin'izay fa iny koa Davida mba hitsena azy koa. Inona ny zava-miafiny Davida fa nain Jehovah Andriamanitra misy Andriamanitra herin'Andriamanitra ianao androany ty andray batisa ny fanahy masy ianao androany ty feno herin'Andriamanitra ianao androany ty feno herin'Andriamanitra ianao andray fanahy masy ianao ho feno fanahy masina ianao dia tsisy mitsokrady tsony tsisy mametrapedira tsony fa vonona amin'ny rehetrarehetra andresy ny fahavalona rehetra. Tonga dia lainy Davida lay vato anankiray nalefany nampino fanahy masina tosika zany vato zany fody voromahery zany fitifitra eo filesy taloha sy domoina fa mahagaga ity lehilahy goavana ity tratra teo amin'ny tabokandro daraboka ny akohoka androany koa dia akohoka anatrenao fahavalonao rehetra sasaika anampiverin-dalana. Amen. Ary na dia fahavalonao izay mitory anao amin'ny tribonaly io miakohoka ihany keo manomboka izao io fantrana io miakohoka eo anatrenao dia resy zay izy aly zay dia mifantranao io fa fitahina miaretinao io fa fahasalamana mifahorinao io fa fifaliana. Amen na dia amen. Ninina rahalahy zatra mitanga sy miseho ny fiainanao dia zao mifanamasa vahaolana kelirery sy ny tanjako tsy ampiatrehako ireo adiko farifanampiry hery avy aminao no atokery fareseko tanatsika rehetra ary azafady fanay masino ana ivelomako anao aleo mitsangana isytsika fanay masino ianao mihitsy noka amerikindrabany fanay masino fanay masino arayeze numako yana fanay masino ianao mihitsy noka ianao manao valony mafy sany mahastoerantsika faraparany dia mivavakytsika mandresy ny retina rehetra ao anatinao ny fanahy masina androany. Amen. Mandresy ny fahavalonao mandresy ny retina rehetra tao anatin'ny hiry efa nisy olona sitran'Andriamanitra satria eko tsara mivavaka mpanompon'Andriamanitra teo fa efa mivavaka ao amin'ny marary izy ao anatin'ny mivavaka ao rinany Toriteny misy olona kasia ny tanan'Andriamanitra ary isy olona ifondrany hery ny fanahy masina avy amin'i Jesosy isa manana filonany amin'izany atsangana ny tanana azafady ilatsaka aminao zany hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra anao amin'nananao atsapaherin'Andriamanitra anao ary ty zavatra goavana any aminao any fony zany akatra teto ampilipitra androany dia mbola mahatsapa reradreraka tsy haiko mihitsy dia n'olona ny fifadikamina ny reradreraka dia na andray rava ny fifadikamina voareradreraka fa maninona ary zazany Jesosy
fa nandeha ny ira fiterana fampoka tanteraka atao anatin'ny ira fiterana tena henoko hoe misy famangeno fanahy masina izy alleloia alleloia ao anatin'ny ira fiterana tsapako hoe nisy famangena Andriamanitra izany alleloia tonga atao anatin'ilay favaka natao teo tsapako tonga dia mahay fanatamboko izany e toy izay vahoana ary zany tserika raho hoy izay izay eny atsimo hoe zareo eny tserika avao raho mahagaga Andriamanitra isy zava-mahagaga ataon'Andriamanitra aminao hoy izy ilay eny an-dalana eny hoe namaninona zaranga tsy mba manaiky an'izany amiko Jesosy ihany no mahagaga samy miara-miteny amiko Jesosy ihany no mahagaga tsisy dokotera mahagaga zany tsy misy mpiteny zava-maneno mahagaga zany tsy misy pastera mahagaga zany Jesosy ihany no mahagaga samy miteny Jesosy ihany no mahagaga ka namaninona dia sitrany Jesosy mafy be ho an'izay mino an'izany hoe namaninona sitrany Jesosy amena mafy be izay mino androany dia hitany voninahitra Andriamanitra samy miteny hoe mahagaga Jesosy amen ianarany dia atao hoe mahagaga mpanao fakakany kansera sitrana fibrome sitrana tongotra tsy afaka mandeha mitsangana androany mafosamba sitrana androany ny olamona mitery androany samy miteny amin'ny anarany Jesosy samy miteny amin'ny maherin'ny rano Jesosy anao fa amaina mafy be vehivavy anankiray narary 12 taona firy taona izy narary 12 taona firy taona hoe narary fakitsika ao marika toko 15 marika toko 15 andiny 15 ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary nitsitra nalehitra ny 12 taona andiny 17 ary izy na dia ny fitafiany ihany samy fotely teo sitrana tanteraka sa ve mbola tsisy amenina foana ho sitrana tanteraka ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loha fandehany rany ka tsarony tao amin'ny tena fa sitrana tamin'ny retina mandoza izy alleluia andiny 12 ary nijery ary raiky tao andiny 2 ary hoy ny zafady andiny 17 ary niaraka tamin'izay dia fandry Jesosy fa nisy hery niala taminy alleluia ila hery ny fanahy masina eo misy hery avy any amin'ny Jesosy mipita aminao androany amen anasitrana anao zany tsy miala maina eto ahy ianao amin'ny anarany Jesosy na inareo any arinany nareo tandrefanato niza amin'ny anarany Jesosy tsy miala maina eto ianao amen vehivavy anankiray 12 taona marary rehefa narary izy dia nandalo tamponao fanafody tambavy mahasazy 12 taona gombiase profesere dokotere inona koa mety nandehanana toly efa nisotrona mba amin'ny inona moa dia mena boay dia inona koa nohanina ny kitrejalahy kitrejavavy vadika kitrejavavy keo tsy hitantsony izay natao lany ny fananana rehetra teo ampelatana namity ny vilia matsotra namity ny tanketsa lany fananana namity ny tambary natao faralahy-kevitra Jesosy kanefa Jesosy be fitiavana metozy isenao androany nakary nivezivezy amin'ny karotsavatsô fandroany tafahoana amin'ny Jesosy mandalo teo amin'ny tanànan-jareo Jesosy aleo izay izy anatona an Jesosy ary fantatra fa ity tanako ty any mikasika an Jesosy sitrana tanteraka
fandantsara fa Jesosy dia misora Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery nandentenanao sosy famantarana fahagagana ka na maninona dia sitrany Jesosy. Amen. Dia raha Jesosy natositosiky ny olona raha vehivavy fa tsy nahoany izany. Mety atositosiky ny olona ianao fa azahoana zany. Zao ihany manana finoana hoe tsy maintsy sitrana ho androany. Alleluia. Mankatao famindram-potsotra ilay vavaka tao, mamindafo amiko Andriamanitra, mamela ny heliko Jesosy ao, ary tsao amiko fanao masina Jesosy ao. Tiasan-draha takan'izao tsy akijanona ny tananao dia mivavaha mehoera Jesosy ao, ary tsao atao amiko ny hery fanao masina Jesosy ao dia ny tananao mitsotry misavatra mepity ohatra mangatsika be na mafana be hery izay tsy hainao toay makany anatina ho any, makany amin'ny tongotra ao sy ny ratsambatanao. Miala resy miaraka amin'izay miaretina arety. Amen dia amen. Mandresy ny fahavalona rehetra amin'ny fanahy masina. Ny faran'ilay vehivavy nikasika ny lamban'i Jesosy ary niaraka taminy ohatra misy courant ngamba tsy haiko, na zatra mangatsika be na zatra mafana be tsy fantatry fa dia ohatra misy hery hafa zany nandeha tany amin'ny tana sy ny ratsambatana tonga hatrany amin'ny kibony tany ary heny mihitsy takana enoko tao anatin'ilay vavaka tena matanjaka tampoka zany fa tonga dia heny mihitsy tao anatin'ilay tao anaty fa tonga ohatra tsy manaitaina intsony izy zany. Jesosy koa taitra, Jesosy koa natra ohatra nisy hery niala tamiko zany, samy taitra izy mianaka. Koa dia Jesosy fa izy zany nisy olona nikasika teo, izy zany iza everin'ilay raha matoa hoe be dia androany tsy mamana-pahindrena tsy manaja olona tena tsy nety mihitsymihitsy nataoko nankitakitaka indray izy nankovotra. Azalahy mahajany any mahajany any zalahy azalahy dia ozy izy mimpianatra Jesosy olo maro be reto manodidina anao, ahoana moa anao Jesosy ny tsy voankazo, ahoana moa anao tsy voankazo, olo maro be manodidina anao reto. Dia ozy izy Jesosy marina zany fa be da be ny olona manodidina fa hafa mihitsy zay tanana anankiray zay, hafa mihitsy zay kasika anankiray zay, hafa mihitsy zay zavatra anankiray zay, fa nisery avy aty amiko nepitany aminy any, nepitany aminy any, nepitany aminy any. Amena mafipera lasarabab. Misy karazan'olona ijerijery fotsiny alereto, misy karazan'olona mba mantapantatra raha fotsiny tiany eto, fa ianao androany manana hetaheta tsy maintsy makasika anao a Jesosy androany. Alleluia. Ny sasany ijery ny fanitarana fotsiny araka ny tenin'ilay pasteur anankiray tamin'ny volany eo. Ary tsy ho amidy ny pasteur mamarina angamba le akoron-drano fa manino ho amidy ny veranga dia tara mitahaka an'io, ho amidy ny ve dia tara, tsy ho amidy ny marina angamba ny tantarany amin'ny toeny any dia resy lahatra eny any olona every fa pasteur mo manao an'io fa ny construction manao an'io fa tsy izay, tsy telo miralahy to mivavaka fotsiny fa tsy mandray brikina dia raha izy zay fa mivavaka no anjaranay dia en construction en corto samy manao an'io dolo zareo fa zay telo miralahy mivavaka ny trano, mivavaka eto mandoalika zareko tok ery zay eto mivavaka raha raina tokitokinareo fa zay eto ananreto. Alleluia. Ka inona moa tiako lazaina ry havana ty vehivavy ty teo nahatsapana la herin'Andriamanitra nipita tany aminazy tonga tany aminy tozy izy ozy ny mpianatra ka be da be ny le olona manodidina anao e, be da be le olona manodidina anao e, ka hoana moa anao hafa mihitsy zay fikasiany zay nankitakitaka ilay vehivavy ny farany ny barataka azafady mpampianatra
azafady maître, azafady maître, 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 azafady. Za zany, za. Alleluia. Engane mba anisana kiray tady an'Andriamanitra ny fona manotolanao androany. Desery fanahy masina avy ary amin'i Jesosy. Andresenao ifahavalonao tena aretina. Aretina tsy mampahita tory anao. Aretina nahavery hevitra anao. Nandamy volanao sy ny fanananao. Fa eto androany tsika mifampitady amin'ny anaran'i Jesosy. Rafa no fanahy masina zany. Averiko indray. Kery fanahy masina mepita any aminao. Ao anatin'ny vavaka mandravana izany. Manapotika izany. Hitsapanao fanany ranomasina dia hilatsaka. Dia soa fotsiny tananao. Fa Jesosy mitazana ny tananay. Mepita aminao ny hery ny fanahy masina. Ary titanao fa zao rava ny aretina. Sariny tena rava ny aretina. Amin'ny anaran'i Jesosy rava ny aretina. Amin'ny anaran'i Jesosy maivana androany. Sitranao androany. Amin'ny anaran'i Jesosy sitranao androany. Mafy be sitranao androany. Zay mino atsangano tanana. Azafady tompoko tsy amikerina fahatanjahana fahafanayko Jehova. Tsy misy tsy zay avy tena ety ambony anasitrana anareo. Tsy hoe akary reo pasteur reo vavaka ho anay. Alors nga fanahy masina. Pero Jesosy, fanahy masina milatsaka ao anatinao mahasitrana anao. Manala ny aretinao anatinao. Zay miala eto androany fe fifaliana sy fiadana. Satria miasa Jesosy. Inandray no angatanao mihoatra noho izany. Hain'Andriamanitra ataony zavatra rehetra. Alleluia. Azo hery ianareo amin'ny latsavo fanahy masina aminareo. Azo hery ianareo amin'ny latsavo fanahy masina aminareo. Hery miampita avy any amin'ny Jesosy. Zay olona tena tetady an'i Jesosy ka tonga eto androany. Aleo maro be atonga eto fotsiny. Mijerijery fotsiny. Mizahazaha fotsiny tsy problème zany. Fa ianao kosa rahalahy ianao kosa. Na mitsangana eny izy ianao. Na any antokotany satria misy ny sasany antokotany sasany mitsangana. Dia tsy manina fa itsika rehetra mihitsy. Mandray fahasoavan'Andriamanitra androany. Mandray ny herin'Andriamanitra androany. Zay ataony tanana rehetra androany dia anjary tahotra. Mamboly ianao mahavanina. Amen hoe. Fagasana tsy amen indray e. Mamboly ianao mahavanina ho amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Miompy ianao mahavoka fe. Ilay hery fanahy masina. Mivarotra anao malafa amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ataony tananao mianatra anao tafita somatsara. Satria andray fanahy masina ianao androany. Vonina tsara daholo ve ny zanak'Andriamanitra rehetra. Vehivavy rehetra ve vonina tsara daholo. Fa isy lela mitarena afo eny amin'ny lohany tsirairay avy. Ary teo feno fanahy masina izy rehetra. Ahoana ny lehilahy rehetra ve vonina tsara daholo. Mila vonina matsy ny fo anatin'izao vavaka izao. Vonina tsara daholo feno ny lehilahy rehetra. Fa isy hery fa miditra miampita any aminareo any. Tsy avy ety aminay fa avy any an-danitra. Avy any an-danitra rahalahy ho antsika mpanompon'Andriamanitra dia zavatra vaovao mitrangana amin'ny fiangonana ho andro. Amen na dia amen. Tsika jiaby ve vonina daholo azafady. Atsangano daholo tana izay vonina hivavaka ankehitriny. Tena mafy be Jesosy. Amen.